Gavana milalo amin'ny tompo, ity no alarobia 20 febroary 2022 ivavaka isika. Misaotra dia misaotra anao zay raha io fa nampitomboninao andro anankiray indray ny andro havelomanay, vovoi isa-maraina tokoa ny famindraponao ary izany no tsy lalina no hitanay. Miteza ianao tompo, hiazona anay amin'ny tananao mahery ka tonga anay tsy halo aminao satria raha tafasaraka aminao zay dia manitra indrindra. Ho manomeza indray anay ny teninao zay hainao an'izay mahazo azy tondra fahasalamana rehetra. Amin'ny anaranao Jesosy anaovana izany. Amen. Filazantsara araka Maka toko voalohany 9:1 ka hatramin'ny 9:20. 9:1 ka hatramin'ny 9:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nakany Kapernaume izy ireo ary nohony tamin'ny sabata dia niditra tao amin'ny sinagoga niaraka tamin'izay Jesosy ka hampianatra. Dia talanjona ny olona tamin'ny fampianarana satria nampanatra azy tahaka n'izay manana fahefana izy fa tsy mba tahaka ny mpanova-dalàna. Ary niaraka tamin'izay dia nisy olona teo amin'ny sinagogany izay manana fanahy maloto ary niantso mafy lehilahy ka nanao hoe: moa mifaninona akory zahay sy ianao Jesosy avy amin'ny Nazareta? Avy andingenanay va ianao? Fantatro fa ilay masin'Andriamanitra ianao. Ary Jesosy ny teny mafy azy ka nanao hoe: mangina ianao ka mivoa aminy. Ary ny fanahy maloto nampifanitositona ny tenan'ilay marary dia niantso tamin'ny femahery ka niala tany. Dia gaga ny olona rehetra ka nifanontany hoe: manahoana re zao zavatra zao? Fampianarana vaovao misy fahefana zao, fa ny fanahy maloto aza nodidiny ka dia manaiky azy. Ary ny lazany dia ely niaraka tamin'izay teny tontolo eny tamin'ny tany rehetra eran'ny Galilea. Ray masonao manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Miavaka dia miavaka ny asa nataon'i Jesosy tamin'ny faritany. Miavaka dia miavaka satria hita tamin'ity lahatsoratra masina ity fa ny fampianaran'i Jesosy dia feno fahefana. Talanjona ny olona tamin'ny fampianarana satria mampianatra azy tahaka izay manana fahefana izy fa tsy tahaka ny manova-dalàna. Feno fahefana ny fampianarana sy ny tena. Eto dia vita Jesosy teny mafy an'ilay demony tao amin'ilay olona azo ny demony. Vokany niala tamin'ny demony. Demonira teo dia tonga kovitra ka nanao hoe: mofaninona akory zahay sy ianao Jesosy avy amin'ny Nazareta? Avy andingana anay va ianao? Fantatro fa ilay masin'Andriamanitra ianao. Demony mahafantatra hoe ilay masin'Andriamanitra Jesosy. Dikany hoe masin'Andriamanitra dia Andriamanitra raha teo, izy ihany masina, tsy misy masina fa tsy Andriamanitra re ihany. Jesosy dia voalaza ilay masin'Andriamanitra. Noho izany miasa amin'Andriamanitra. Aoka zasy ianao tsy atao ohatra fotsiny any amin'ny Jesosy fa ho feno fankataovana azy, anaiky ny fampianarana ary ho feno fanarahana izany amin'ny fiainantsika dia ho hitantsika ny voninahitr'Andriamanitra. Fa tsy ho tonga kovitra fotsiny na ho talanjona fa tena anaiky ny fampianaran'i Jesosy. Satria eto niverimberina niaraka tamin'izay ny fampianaran'i Jesosy dia sady mahery amin'ny teny izy no mahery amin'ny asa. Koa raiso izany fampianarana ny Jesosy asianao izany mba tsy ho tia amin'ny teny fotsiny zasy ianao fa ho tia amin'ny asa ka ny fiangonana mahery amin'ny teny sy ny asa, tsy kristianina maraiky amin'ny teny fotsiny fa mandahazo kosa amin'ny asa. Tsy ho zany ane zasy ianao raha makivaky toa andro ity fa ho feno fankataovana amin'Andriamanitra sy anaiky ny teny satria ny teniny dia feno hery fahefanana dia azo hery koa izy zasy ianao amin'ny tenin'Andriamanitra ka tsy menatra ny vavomeny tokoa ny tsy toa andro ity. Amen. Misaotra anao zay raha io fa ny
fampianaran'ilay zanakao dia feno hery sy fahefana. Vitany ny nampangina ny fanaratsy antimony. Ainy nampiala ny fanaratsy tao amin'ilay lehilahy koa ampianary izay. Toky aminao mba tsy hanapaka aminay akory ilay ratsy, tsy hanana fahefana aminay satria ny teninao a loka fa hanana fahefana aminay indrindra amin'ny tontolo avy. Itsapanay nefa ny teninao dia fa nino tongotra isy fanazoanao ny lalanay, ary aza verina ny aminao ny teninao tompoko. Aza vela hiverina aminao ny teninao raha tsy efa natanteraka izay nanirana azy. Isika kay ny ary hivavaka hoe gainay izay ny an-danitra, misina ny anaranao, tonga ny fanjakanao, ataonay ny sitraponao ity tany tahaka ny an-danitra. Mena inona ny nasazo anay mamelana erikay tahaka ny amelana izay olika taminay, aiza mitondrina ny fakamboana fa minafanay amin'ny ratsy ny fanjakana sy ny hery amin'ny voninahitra manakizay. Amen. Tanterahan'ny avondrina amintsika ny Jesu totrano tolona amin'ny anaraisana ka fanamasina zao a isan'ny finoana sy fanantenana ary fitiavana izany. Andriamanitra ny fanantenana ny amenanareo amin'ny fifaliana sy fiadanana rehetra ny fononareo mbo hitombomonareo amin'ny fanantenana no ny hery fanamasina. Matoky ny tompo a fa ny teniny a dia feno hery sy fahefana. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra rerany amin'ny anarany iray sy ny zanaka ary fanamasina. Amen.